Manona fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra Jesosy tompontsika ho amintsika fiangonana ry havana. Ity alahady ity dia alahady itodiantsika amin'Andriamanitra no ny fiara-miasa misampana tanora kristiana zokiny eto amin'ny fitandremana misy atsika ary amangeny ny zanakam-pelizantsika koa no ny fanamarin'izy ireo fisaorana ny tompo no ny taona vaovao ary ho an'izay ombona ny nivon'ny fiarahamonina mipakaty amin'ny fiangonana dia mbola atsiarovana ny vehivavy sy ny fanomezan-danja azy ireny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra samihafa. Amin'izany dia manonona ny fampahirezana ho an'ny estekezo, ho an'ny zanakam-pelezana, ho an'ny vehivavy rehetra. Andray ny filazantsara ka ny Matthieu toko 5 andininy 7 sy 4 isika ry havana amin'ity fotoana ity. Ary dia ny fanahin'ny tompo ilay hitarika antsika hatrany andianana araka ny sitrapony. Matthieu toko 5 andininy 7 sy ny 4. Dia isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary amin'izany raha mitondra mifanatitra eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fanindranao manana lahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha atao izay havananao amin'ny rahalanao ary efa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Amen. Misy soratra masina mitovitovy ampifangaroantsika fiangonana ato amin'ny baiboly kasikasika ny amin'izay voalaza eto ambany masontsika. Hojerentsika vetivety ireo mba hanao fandalinana soratra masina na fandiniana soratra masina vetivety isika. Maloanantsika araka ny vakiana teo ny Matthieu toko 5 andininy 7 sy ny 4. Raha fitinina dia Andriamanitra maniraka antsika kristianina raha eto isika no mahatsiaro fa misy rahalanao manana lahelo aminao, mandihana aloha miresaka, ataovy izay havananao aminy, izay vao miverena manatitra ny fanatitra ao. Ianao eto izany no nahavoolona, zany hoe nampalahelo ny hafa ny zavatra nataonao, mandihana aloha miresaka aminy. Izay ianao vao mihira atao am-piangonana, vao manao rakitra, vao manao fanompoana samihafa. Izay ny voalohany. Ao amin'ny Marka toko 2 andininy 5 dia jerentsika mitovitovy amin'izay ihany fa tsy sahala. Andininy 5 izao no maka azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamelany ny elony mba havelany indray nareo izay ny an-danitra kosa ny elokareo. Eto kosa indray raha mitsangana mivavaka ianao ka misy olona anananao alahelo, izany hoe ianao indray no nalahelo no nataon'ny olona, ao am-ponao ao mamelany elony. Ny tanjona dia ny hoe mba havelan'Andriamanitra ny eloka. Ny tanjona araka ny andininy eo ambony eo mba hahazo valim-bavaka ianao. Tsy hody maina ny an-trano ianao fa hahazo valim-bavaka. Ary ny soratra masina 3 izay mitovitovy amin'io ihany dia ny Matthieu toko 7 andininy 5. Misy tohiny somary lavalava izy io fa ny andininy 5 ihany efa fantatry ny maro amintsika. Matthieu toko 7 andininy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy: raha manota aminao ny rahalanao dia mankanesa ny aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia aseho azy ny fahadisoany, raha miaino anao izy dia fahazonao ny rahalanao. Ity toko 7 ity Matthieu toko 7 andininy 5
hatrany amin'ny 20 dia milaza kosa indray ny fandaminana raharaha mpiaramonina izay tsy netinety. Ianao nanaovana fahantsoana, ianao mankany amin'ny olona io ka mandamina ny raharaha mangingina miaraka aminy. Raha tsy mety izy hoy ny toy ny soratra masina dia iantsoa vavolombelona roa. Raha mbola tsy manaiky ihany ny fahantsoana izy dia asehoy amin'ny fiangonana. Raha mbola tsy mety eo anatrehan'ny fiangonana izy atao toy ny jentily izy, hitoroy filazantsara indray fa tsy hoe torioany amin'ny fitsarana. Zany zavatra ohatry ny fangaro zany ry havana, ny tanjona dia tokana ny fihavanana, ny alana amin'ny raharao mpiaramonina, ny alana amin'ny tsy fankazahoana. Eto amin'ity toko 5:17 sy 4 ity dia ianao izay nandona olona, nampalahelo olona no irahana manatona azy. Dia ary ho ampiarina vetrany, misy olona atao amin'ny fiangonana fantatra hoe nalahelo noho ny nataonao, dia hitsangana ianao dia akery, dia hitsangana ianao dia akery, dia hitsangana ianao dia akaty. Zany zao ny zavatra tokony iseho eto. Zao vao ataovy ny rakitra, zay vao ataovy ny fiderana, zay vao ataovy ny zao sy ny zao. Zay ty soratra masina ity. Raha nisy tsaronao fa nalahelo noho ny nataonao, manatona azy. Ny teny fototra dia milaza hoe tena mandihana aloha miresaka, manaova dilina, fa na raha tsara aloha zay vao tongava mivavaka. Vitanao ve ny devoiranao? Aonao ny any ampianarana rehefa misava devoir iny ny mpampianatra dia atao hoana ilay tsy navita, entony kahie dia ataovy any an-tokotany. Rehefa vita miverena eto, ndana aloha mody dia ataovy io. Izay koa ty soratra masina ity raha dikadika fa nitsy amin'ny fiainantsika andavanandro. Ataovy aloha izay fanatonana amin'ny olona nanana alahelo aminao, izay vao miverena eo anatrehan'Andriamanitra, izay vao tongava mivavaka. Dia ozy ny tompona andraikitra rahabola fiangonana, izany vao tsy hisy rakitra mihitsy atao am-piangonana. Ravana malala, soratra masina mampandiny tena antsika. Eo izay manoloana antsika, eo izay eo amin'ny marika 2:15-20 tao ny fandravonana toromarika ho amin'ny fandravana ny disadisa-piaramonina, Matthieu 5:20 manomboka eo amin'ny 5:15. Mitarika antsika amin'ny fandinihan-tena ny tompo amin'ny alalan'ny soratra masina. Eto dia andinika ny tena antsika isika. Eo anivon'ny fianakaviana, manahoana ny fihavanana any, manahoana ny fifandraisan'ny mpivady, ray sy reny, ray aman-dreny. Misy tsy fankazahoana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ve? Misy raorao-piaramonina eo amin'ny ray tapo zoko zary na zandry zoko ve? Misy zavatra mikasokasoka ve eo amin'ny fianakaviana? Antsona isika ry havana andiny tena hoe inona ny tsy lavorary ao amin'ny fiaramonina, eo amin'ny ankonana misy anao. Indraindray dia tapatapahantsika io soratra masina io, na adika antsika vilana ny hoe tsy mahazo mivavaka, tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo raha vao tsy madio fo. Tsy izany ny lazain'io soratra masina io, fa izao raha misy zavatra manahirana amin'ny fiaramonina, raha nampalahelo ny hafa ianao, mandihana aloha manatona ny indriny. Vadiko, tsy nety ny nataoko taminao, mifony zanako, ohatry ny nampalahelo anao, mifony zoky, tena nanahirana anao tamin'ny teny nataoko, azafady zandry nazoky azy ianao, fantatry fanalahelo ianao tamin'ny tsy noheko zavatra iny, fa mifony. Zay zany ty soratra masina ity raha ampiarina mivantambantana. Fa tsy hoe tsy nety nataonao ranga todi-damosina zao.
hitako raha amela na tsy amela na rangana anao zay ampalahelo andramatoa dia ianao no teo tezitezitra foananiko andro mivehivavy andro mivehivavy ndraso za tsy anatonao zany ity riavana dia izany irana isika anatona zay fantatsika fa nampalahelovitsika nalahelo no ny zavatra nataotsika ataovy aloha ny entomody dia zay vao manatera rakitra izy amintsika ny tsy hivoaka miarabanao raha ohatra ka hoe tsy isan'izay tratran'izany ianao mampaheranao kosa raha eto ianao iranany hoe mandiana reny aza vela hitoetra ao amin'ny alahelo ny olona zay nalahelo noho ny nataonao ny faharoa eo anivon'ny fiangonana mety mieritreritsika hoe aty amin'ny fiangonana dia tsisy adiady zany aty amin'ny fiangonana milamina be ohatra ny fiteny any ivelan'ny fiarahamonina milamina be ohatra ny ampiangonana izany tokoa ve fifandraisako aminao fifandraisanao amiko fifandraisanao amin'ny tompona andraikitry ny sampana miadidy anao fifandraisanao amin'ny olona iadidinao eo anivon'ny sampana izany tokoa ve tena tsisy raorao ve ny fiarahantsika monina amin'ny fiangonana raha nalahelo ianao satria nibedeziko mafy amin'ny mampitondra fiangonana azafady anaka tena nampalelo no le niteniko tao sady nataoko io masom-bahoaka mihitsy raha tsy zany ianao tsy endriko zay zany zao no tokony ataoko raha nampalahelo andray ianareo tamin'izay mety tsy tanteraka dia manatony ianareo pastera azafady raha matoa fa tsy rangaha azafady rangaha azafady raha matoa tena nalahelo ianao pastera tamin'ny zavatra nataoko iny manatona anao mamelahy mifony izay io fifandraisana teneniny soratra masina eto amintsika io avelao aloha ny fanatitra midika zany fa tsy ampy ny hira manako na mifanaraka mpitendry na tsy mifanaraka mpitendry tsy ampy ny rakitra be dehibe tsy nakory ny vavaka sandratsika raha mbola tsy navita averina devoir ny tsirairay manatona izay nampalahelovana misy zany driavana sika atao amin'ny fiangonana dia olona samihafa adresy samihafa ny voantsika natongavana amin'ny tony fiangonany tony olona samihafa sika saranga tsy mitovy fa aizana samihafa tsy mitovy fa natambatra Andriamanitra ary izany no kajian'Andriamanitra amin'ity andinin-tsoratra masina ity amin'reto andinin-tsoratra masina reto Andriamanitra dia maniraka ny hoe aravony ireny fihavanana raha ila fihavanana amiko ianareo mandiana aloha izay vao miverina ao amin'Andriamanitra mandiny tenany amin'izany isika fiangonana riavana fa eny amin'ny fiarahamonina inona no ampiarintsika an'izao eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fiarahamonina dia mazava mihoatra no ny aty amin'ny fiangonana ny fahavokaran'ny fifandirana ny fifanenjehana ny fankahalana ny tsy fampitokisana ny fifamitahana ary dia misy alahelo ateraka izany ny kristiana dia antsoina tsy ho mpampikitrana fa ho mpampihavana tsy ho mpananganady fa ho mpila fihavanana mpamboly firaisan-kina fa tsy mpampisaraka raha kristianina ianao mijiro anivon'ny ankonana misy ny disadisy ajoroy ataovy tsaratsatoka ny azo fijalian'i Kristy mba ho tonga amin'ny fihavanana izay tafasaraka raha kristianina ianao mijoro eo anivon'ny fianakaviana misy tsy fifanarahana tsy ianao no anamafy ny tsy fifanarahana fa ianao kosa hitondra izay azahoana mifanakaiky raha kristianina ianao eny anivony toeram-piasana misy ianao ary izany tokoa dia tsy ho mpamboly fifandirana
fa mpampiavana ho ambasador ny Kristy mitondra ny tenin'ny fampiavanana. Amin'ny Korintiana 2:5 dia voalazany hoe nomen'Andriamanitra antsika ny teny momba ny fampiavanana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, fandinihan-tena vanim-potoana ny karimy, fibebahana, fanavaozana. Ny antson'ny Kristy amintsika dia ny hoe aravony reny fihavanana. Raha misy fifandraisana tapaka dia ianao izao no irana hoe mandihana toy izondray ny fifandraisana. Raha misy tsy fifankazahoana dia ataovy izay hifanakekezana, aza vela hitoetra ela ny disadisa, akekeo izay manalavitra anao. No ny antony samihafa, tsy te hifanena amin'ny masonao kory izy atao am-piangonana, tsy te hifanena aminao izy any am-piangonana, fa hitsio izy, tsy hitsiana amin'ny vandravandra-be, fa hitsiana amin'ny fahalemim-panahin'i Kristy. Izany no ampianaran'izao soratra masina izao ry havana, mampandiny tenantsika ny soratra masina. Amin'ny alalan'i Kristy izay tsy nahalavy-tany, avy any amin'ny voninahitra tao an-danitra, nihetry hoe ety ambonin'ny tany, nila fihavanana amintsika. Amin'ny alalan'ny fahatakarantsika izany fanetretena lehibe an'i Kristy izany, no mba hanetrentsika tena koa ankehitriny, anatonantsika ny nalahelo, ka noho ny nataontsika angatahana famelana. Ezahantsika andravina ny disadisa rehetra, aty amin'ny fiangonana, eny amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina. Atomboy amin'izao ora sy fotoana izao. Ny fikasanao ary ny tompo dia hanampy anao, fa izy no miasa amin'ny fikasana sy ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Mety hiteny ianao hoe ohatran'ny tsy ho vita izany, fa averina indray, izy no miara-miasa amin'ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.